La rampamena ny fanatanterahana ny fifidianana ory zareo avy ao anivon'ny apela manao politika na ny AMP izay tariny Dr Brigitte Rasamuel na kiondalana maro nefa no tsy maintsy lalovany firenena vao tonga amin'izany fanatanterahana ny fifidianana izany santionany amin'izy ireny raha ny fanazavana azo ny fampianarana ny vahoaka malagasy ampiasan'ny bulletin tokana fanazavana. Tafiditra ny fanatanterahana ny sorodalana ny fametrahana ny filan-kevitra fampihavanana malagasy na ny FFM ary kena ny fijoroana araka ny hevitry ny antoko apela manao politika na ny AMP tarihan'ny Dr Brigitte Rasamuel. Saingy nosita fa ny fanatosana fifidianana ny tokony ataony rehetra vaindohan-draharaha voalohany. Ninina rafitra apetraka eto Madagasikara, ninina androm-panjakana apetraka eto Madagasikara hoe hitadiavana filaminana, tsy misy filaminana ihany hatramin'izay. Ka amiko raha zaho manokana zany dia io senito io zany no tokony hoe kitro faharana, tokony manao izay tena faraheriny izy anaovana le fifidianana, fa ny fifidianana ihany no afaka hoe tsisy hiteny intsony ambany rehefa avy eo. Ka zaho zao nisosokevitra omeko ny senita hoe raha misy tsy fahampiana, tsy voatery zareo miteny foana hoe 90% sy folo isan-jato ny vita, raha misy tsy fahampiana tena voay mihitsy ary le ratsy hoe tsy vita ny ary, tsy misy vola ny ary, tsy misy taratasy ny ary, enclavé be ny toerana ary, lazao daholo reny dia reny ny tedavana fanampiana ary hitenenana mafy ny gouvernemanta hoe amoay vola na ny mpamatsy vola iraisam-pirenena. Manao antso ny tokony hanomboana dian'izao ny fampianarana ny olom-pirenena ny fampiasana ny bulletin tokana izay ampiasaina voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay mifaharoa tena ho tanterahana amin'ny 4 volana jolay ho avy izao ny antoko AMP. Dia tena malahelo mihitsy fa tsy fantatra hoe fa maninona mbola tsy hatomboka le izy na asiana ny fifidianana na tsy asiana ny fifidianana. Zavatra aminay zany efa katroko ny fifidianana foana tokony hapetraka amin'izay ny fampianarana an'le olona. Ka dia io moa zany ny tena tsy tompom-pahefana fa dia manao antsoavo amin'izay manana ny fahefana hoe tena efa fotoana izao ampianarana ny vahoaka hoe zao ny fampiasana ny bulletin tokana. Araka ny fanazavana, ny antoko AMP dia efa miomana ny fanatotosana fifidianana. Araka fandaharam-potoana ny antoko ity, ny 4 martsa ho avy izao no hanatanterahana ny Kongresy Nasionaly ny antoko eto Antananarivo no hanatosana izany ary amin'io no hamoahana ny fomba ofisialy ny kandidat atolotry ny AMP amin'ny fifidianana filoham-pirenena.